hoan'ny eo amin'ny distrikany Mampikony faritra Sofia indray dia nisy vokatra sapahitanana nietsika izay niarahany vondrona gendarmerie ao Sofia alaotra mangoro ary betsiboka izay nitanterahana tamin'iny herinandro iny nisy mantsy niomby tavaverina amin'ny tompony araka ny tatitra izay nataony solombavam-bahoaka ny Mampikony nandroso sosikevitra entina mingorana ny asandahalo ihany koa moa ity solombavam-bahoaka ity. Ankehitriny zany dia efa commence milamindamina ny ao amin'ny district Mampikony raha ny asandahalo no iresahiny satria nanao ny ezaka zay tokony ho vitany ireo groupement ny Betsiboka gendarmerie sy ny groupement ny Sofia ary ny groupement Alaotra Mangoro nanao fisafona miaraka ny sistany zareo tamin'ny iny herinandro lasa iny ka natavambokany satria ao amin'ny 7 no tratra naverina amin'ny tompony manoloan'izay dia antoko an'izao tsy mampandeha zao ny fandriam-pahalemana zao tokony am'izao olombo fidy vaovao na ny filoham-pirenena na solombavam-bahoaka dia ametraka ny paikady mba ampilamina tanteraka ny tany izay tsy nandry nandritra ny tetezamita iny ka ny sosikevitra ny tanay ao amin'ny vahoaka distrikny Mampikony tsy misy amboniny fampiaragna ny lalagna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana inona moa ny lalagna misy lalagna mifedy daholo ny alatra rehetra io ka tokony ampiaragna antakohatra raha ohatra ny gadran'ela trompo 10 taona tokony hampiaragna amin'ilay olo io gadra 10 taona io satria eritreretinay tsy marina hoe tsy matahotra gadra ireo mpanao dahalo ireo matonga zareo samborony mitandro filaminana manome vola ivoaka avy ao amin'ny lay gadra dikan'izay matahotra gadra